Magitahitanao ny fanahy izany loha hevitra omeny fiangonana antsika androany. Miarahantsika miredona ny anja-fidirana mandehana ianareo amin'izao tontolo izao hitantsika ao amin'ny fandaharana. Nilai zanaka simpanai mas. Mas de manakali manakari panye. Ni fasuapani Yesus Kristi tupsika. Significavan dari mantarai. Arni faraisan awam ni fanai masina. Kristi areona no anarantsika ny diany. Enoy ka areketo tsara ao am-potsika ary ento ivelomana any amin'ny fiainana isan'andro ary ny tenin'Andriamanitra. Milazalaza amintsika ny amin'ny Kristy. Ny vandilamboany mana parantsika hoe izy hoahy manao tsika rehetra ny Kristy. Izany manao izay anisany izay. Ny pilamesay dia miaraka avatsika.
Tenin'Andriamanitra, bokyny Zakary Mpaminany, toko 12. Iverina amin'Andriamanitra ny vahoakany, iverina amin'ny fony tokoa fa hahazo fanahy vaovao, satria izay rehetra hitodika any amin'ny Jesosy no le foniny teo amin'ny hazo fijaliana dia ovonjena. Bokyny Zakaria Mpaminany. Izao no nolazain'ny Tompo, ahitiko amin'ny taranaki Davida sy amin'ny mponao a Jerusalema ny fanahin'ny fahasoavana amam-pifonana, ka atodiny ny masony hijery ahy izay nolefony, ary anao fisaonana zanak'alahy tokana, hitomany mafy azy izy ireo toy ny fitomany zanak'alahy matoky.
ireo Jesosy zanak'Andriamanitro izay mbola zampaminany mialoha nefa mbola tsy lazava tamin'ny olona tahak'izay dia tanteraka atsaka ny tsy atavany tamin'ny nahavozanao iaina ho anay. Salam fandriana, salam fa enam roapolo, salam fa roapolo. Ho an'ny kristianina tany Galasia toko fahatelo, na tsy mitovy toetra, tsy mitovy talenta aza isika dia mitovy zo fa samy zanak'Andriamanitra, aza mifampihafahafa ary isika fa iray aina sy mpiray lova. Ry kristianina havana, ianareo efa zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ao amin'i Jesosy Kristy, satria ianareo rehetra efa natao abatemy ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy avokoa, ka tsy misy jody na jentily intsony, tsy misy mpanompo na tsy mpanompo, tsy misy lahy na vavy intsony, fa tena iray ihany nareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Ary raha an'i Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama tahaka azy, ka mpandova araka ny fampanantenana. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Jesua Kristi tumputsika nusuratan masenda iliwa tamni izany androisa raha nivavaka tany amin'ny toerana mangingina i Jesosy ka teo aminy koa ny mpianana dia nanontany azy ireo izy nanao hoe ataony olona ataony vahoaka ho iza moa aho, ary namaly ireo ka nanao taminy hoe ny sasany milazanao hoe Joan Batista, ny sasany milaza koa hoe Eli, ary ny sasany manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminana taloha no nisango velona. Fa hoy i Jesosy tamin'izy ireo, ianareo kosa mba manao ahy ho iza moa, dia namaly Pera ka nanao taminy hoe i Kristin'Andriamanitra ianao. Nefa anoarany mafy izy ireo mba tsy hilazalaza izany amin'olona, sady nateniteny hoe tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona, ka harian'ny olona sy ny lehibe ny mpisorona mba amin'ny mpanoratanana ary voningo fa hisanko velona. Izay te hamonjy ny ainy dia ahavely azy, fa izay hampy ny ainy no ny ampy no ahavonjy azy. Izany ihany ka ankalazantsika miteny masiny Tompo
Quindi semua perlu Kristi. YouTube yang bercerita kita ini tutul di frontera butuh itu berisi kasih sulla ambutuisi. Para satu kemudian ini problema kuantitas yang itu sionis di problem Yesus di sekitar itu. Nama itu Yesus. Kak, itu memang sesuatu kita pasal sentir para pusat. Asal mana kasih dia sentir sikit, faz sikit dia sentir hebat, gentil, converti. Kajian mereka mandiri tenang lemankan hubungan kami hebat, seminu anak lemankan kalau ulatih dia Kristian dari kita batin. Kayak setiap Kristian nasami, naik lagi nasika, naik nasika, naik nasawa kayak nasika umbutan dia, iraisika, semisal berbakas kesuni, kue, fui, salaba, main, safusi, yang kira nakira mulainya, nafasa, namalakas, Afrika, Asia, Rusia, na Eropa, Amerika, Afrika, dia, irai. Saya setiap hari saya jam bulan mantan sikawe sebisun di tengah simpin pak. Asal mantan minum misalnya atau bagian tidak sabar, sadnas baca. Apa apa sikap sejauh mana perih sikap? Kita tak usah sana. Jauh mantan yang sikap yang kagak kue. Ini sangat sama tu sikap semua. Kue awal mereka boleh sikap normal kan sikap musik. Kalau kita sana yang musik yang dulu macam itu ni, Fadila macam ni, fokus. Ni dia hanya dia tahu kita, asal dia dia dia. Ini tak bisa dia beri siapa dia tahu. Faham? Ni aku tahu. Ada ni saya nanti sama bandingkan. Menjelang bagus. Maka bulatnya besar kita tidak berzohlikan penonton orang laku sah. Tak berdiri ini sebenarnya yang dikatakan semai si hampa beri anti diri ini masa perang saya dari ini tak ada yang berbeda waktu dia tak sedar berarti pada masa itu saya masih lebih satu dari salah ini masih malu orangnya paham pakai sebutkan sedikit hal yang sebutkan keluar kita nak itu nyata ni si miskun kayulah suatu zat zampur senarai asas zat yahid misku amni fatun bib mana tembuntannya karena tidak sebenarnya dari fatun bib asal zaman tuhan level kita cepat jangan ada dalam tanah mat jangan kak farani ada bendul kak iusan dari nanti macam sikap kita batin kalau kita sikap ada udah kita batin kak iraya ini mana hasil kalau ini sebelum ini supe rayu rasa kau tanah bumi sistem rayu rasa kau di mana kita pakai ini kalau ini aku lagi dia pasti kesehatan bilang wow fahidan ada fahidan mampu selalu sisanya susah asal usul pada sekian kamu tidak selesai kalau wow kita sampai so ramu Kristi kami sudah ada dia anak kita sepet buruni handang teh asal usul di mata bagian tidak Sa
no mahamery azy zany hoe Kristy lakoa izay lalafanasiana makana fiainana no amaraky so amin'ny sasany ka angatahitsika amin'izao ranombarika ny teny zao hazahoantsika aminay tikany lakoa eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiainana zao fa ahafahantsika hahafoy tokoa ny fiainantsika manontolo ho an'i Kristy. Ekeo tokoa ekeo zao bavaka izy zao. Mba hita lalandava izay teny atonona ny olona ankehitriny izy ary tsy atahotra mitovy ny teny momba ny Kristy. Tena zanak'Andriamanitra ianao ary ampianaro koa handatena zay hitondra ny asa fijalianay hanarahanay ianao eto amin'ny ty tany milala kokoa be eo amin'ny fiainanay ity fa ianao velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Amani tamana
isika miaraka amin'ny sorony Kristy ny fanatitra irantsika manao tsy tsaiky tsy olobe.
zary vatana sy rano Jesosy Kristy tompoko. Fa tamin'izy efa atolotra izany ka nanaiky amintsika dia nandray arisa mizarasa sy namiazy ny tenany nana sany manana sy amin'ny ity ianarana fa vatako ity atolotra vola. Tuisa, uniato tuisaka, dia narai Kristus, ni soto narai. Harus miaz lofianani nan, sani, man, susu, antia, fakalis ni semeraku iki, ra, nuilan pada kempian, ubau satu mana kisah, rasa, wanarem si konfisima, ufamilana ni fok, atau visau ufasa. Finui ni fedananao ni andro iainanay engany momba ny rafonao izany ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fohotana no ilamina so azo mitepitepy natoinona ito ampiandrasana ny sambarana nampanatanainao sy ny fiavian'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Jesosy Kristy tompo ianao laza tamin'ny apôstôlina hoe fiadanana no velako anareo ny fiadanako no romeko anareo aza mipovitanay nyverena fa nyfonety fa de mifoltaonany ny orenany reto koraliny ami zay taoko ahasoavana taonany fitiavana anatin'izany fitadiavana ny Kristy lakroa be deabe ny lakroa araky ny toroteniko teo ka ny fitiavantsika manakavy no kambatsika mampiseho fa io fitiavana io no mamondrona sika atao amin'ity eglizy Masina Maria Immaculée ity ka asehosika fa ao anatin'ny fitiavana tokoa isika ny mifandray tanana manamarika. Yeah.
voatsony zanak'ondry amin'ny fanasana. Ity Kristy tompo, zanak'ondrin'Andriamanitra. Ity lay manala ny fohotany zao tontolo izao. Ny vatany tompontsika na hitayantsika rehetra ho velona mandrakizay.
fitiavana fanaonay izy ho antoko ny fanavotananay amin'ilay Kristy tomponay. Petraka satria mianakavy amin'izao fety izao dia koa ireo mainty milany avy eo amin'ny Korany Lamy sy ireo tanora zokiny avy eo amin'ny Korany Lamy. Nandritry ny 15 taona dia nisy ny fitondram-pitantanana ny fandimby ka mendrika isaorana satria raha nitsipatra ianareo zokiny tsy hiary izay zandriny dia nisy marim-pakasitrahana matolotray ho anareo mpitondra rehetra. Nisesy nanomboka tamin'ny taona voalohan'ny orenany ka hatramin'izao fotoana itenenana izao ka manainga mpanajana ireo voatonona anarana mba hiakatra etiako. Misy an'Andriamatora tsy maritina Elipatrika. Misy an'Andriamatora tsy maritina Elipatrika izay misy fahasoavana ny trano dia tsy afaka makadizy. Misy koa ny fanomezana ho an'ny filan-kevitra pastoraly miasa ankehitriny izay namela malalaka ny anaovana ny 15 taona. Manaraka izay ireo mpiandraikitra rehetra ny fandimby tato amin'ny koralina. Izy no mpiandraikitra mpanorona ny Korany Lamy tamin'izany andro izany. Iankaviana mpanajana raha tonga ao Rakotoartsoa Vincent Rosé, président sady mpiandraikitra mpanamby tamin'izany Iankaviana mpanajana iakatra aty Rakoton'Indrina Soa Benjamin mpiandraikitra eo aloha ary mpiandraikitra ankehitriny ary eo anatin'ny mainty milady. Iankaviana mpanajana iakatra aty Andriamatoa Bemarina Apollinaire Jocelyn mpiandraikitra ankehitriny manampy an'i Monsieur Ndrina. Andriamatoa Rasolofo Andriamiady Harrison Sokiam-panahy ao amin'ny Korany. Ireo président fandimby tao ireo olona tsara sitrapo nandray an-tanana sy nanampy ny korala nandritra ny fotoana nanaovana ny karakarana ny 15 taona dia omena mari-pakasitrahana. Andriamatoa Rakotomiaina Jean de Dieu raha ho izy ankaviana iakatra aty, ny docteur Lantsoa raha ho izy ankaviana iakatra aty, ary Monsieur Diny tsisy ao zareo izany fahaterina any aminazy ity fanomezana. Ny farany atolotry président eto akaiky eto angamba. Monsieur le Président nandeha fitenenana ny farany ary nefa tsy hoe kely indrindra fa ny anisan'ny azo lazaina hoe vinahitana ty 15 taonany Korany Lamy ity dia président Rakotontolotra Pierre, président Bernas.
fa varay zany ampatasana hoe tena nay aby tena nay fa tena hoe kristiana hafa teny foy marokofika ty matory zany hoe tonga amin'izao fahadimy fotoana zao zany ny korana sy taona amea dia ireo ray aman-dreny izay kolokolo araky hirany rehefa zany hoe ireo ray aman-dreny 15 proatelo na 75 dia ianareo zokony alipalipaniny madinika ary madinika atao ianareo zokoka dia tokotra miara-manetsika ary sokotra miara-manantsy amin'ity fampandroana fasan'Andriamanitra ty sotra betsaka anareo any teny fanampinao agatana ny tsodrano avy aminao sotra pasa anao ko mianta aminao izahay ianao zay morafo aminay aviatreo ireto mpanomponao ary engany rehefa mitondra ireto famantarana ny finoana akanjo ireto sy ty zava-maneno ity entina mampivavaka amin'ny fitiavana izy olona dia eny a dia miroso amin'ny fotoana magnaraka afika zany a dia mba misaotra tompo antsa fisaorana sady andizany reto tanora ao amin'ny ami fa raha miobo sy mankalazanao zahay raha eo ny mainto milalo sy ny zoko mainto milalo koa sangana mandihy ny arahaba zay efa nentin'ireo nandray ny fitenenana teo aloha herinandro katroka izay no tanteraka teto amin'ity ekara misy antsika ity eto Antsobolo ity ny fitsidiana pastoraly
efa niarahantsika nahita teo ihany koa ny fiombiana nandritra nira fisaorana nataon'ireo avantsika ao amin'ny antoko-pihira ami mankalaza ny 5 taona ny orenana izy ireo ary eto moa dia tsetsatetsa tsiaritra kely ihany mitenenako manao hoe raha nisy ny fiantsona teo tamin'ny fanolorana itony maro-pakasitrahany tony dia niteny izy hoe raha ny anahy manokana zany dia hoe atolotra ny rasolofo andre mihaja zoky am-panahy izy ry zareo dia tsy zoky am-panahy akory ny tenako fa mpiandraikitra fa ny zoky am-panahy araka ny fanamariana nataon'ny mpirehetra dia religiozy ihany ka so sanatria mba solafa kely ny tenanay dia misy mieritreritra ho adray re natao frera hiaja tsetsatetsa tsiaritra ihany iny fa mankalaza ny 5 taona hoy aho reto antoko-pihira zanakitsika eto amin'ny paroasy reto raha matoa filohan'ny filan-kevitra pastoraly sy ireo mpiaradia aminy tompoko lasy tompoko vavy radraraka vovobolamena lahy ny abaradlanitra andrefa niny ny akotso taratandro mangika ny terombohitra 12 fa ny alana mbohimangy mianjaika arakaraka vovobola fotsy rimorimo handeha amboromanga sotisotika ray lovy fa ny ataotsobolo amin'izao fa 12 taona ny joron'ny antoko-pihira izao ato dia afaliana lehibe ho antsika mianakafo satria mbola mian'Andriamanitra tombonandro sy fahasalamana ka tonga niarany nanotona niarany mibavaka tamin'izao fotoanandro teto anio izao afaliana lehibe ihany koa ny amin'ny reto antoko-pihira satria nahazo an'ilay fitaovana fampiasa amin'ny hira dia tsinony zany fa ny synthétiseur mitodika aminareo manokana le zoky izay nanorona ny koral ny antoko-pihira mitodika aminareo mainto milaly ihany koa izay tonga nanotrona fa natsononareo dia tonga nanotrona niara nanatanteraka izao fankalazana ny 5 taona izao ka dia fisaorana lehibe no atolotra nareo tonga tsy nalavitany na 7 taona ka dia mba notahin'Andriamanitra mandrakariva ne anareo tratro izay lay indrindra ary mitodika amintsika mianakavy ihany koa misaotra makasitraka niaraka nanatanteraka izao sorona masina teto anio izao niarana nanatanteraka ny fankalazana 5 taona ny antoko-pihira mitodika aminao manokana ihany koa ry ray am-panahy zay satria volamboanana dia omekon'ny plakety dia apetraka ny amin'ny pedagriry dia mba mangavinareo zany mba anazy dia mba vokatry ny resaka topika fa sady-dehibe zany ataon'ny borafika io zany sika rehetra mianakavy mbola misy marobe zavatambarako fa aloha amin'ny magnaraka dia miarahabisika mianakavy sahady any hatramin'ny 20 taona tama sa 20 taona izay mijeran'ny fahavavatena fika amin'ny mambarakasatsika Tapi perusahaan Hanofika semana Pak Hanofik Trafika pada Sandra ini sudah begitu ini teman-teman sama cerita dari sini sana simpan basulah Jesus Kristi
Sisi courant ty trano ty fa tapahana fiangonana fifalizavanay ho atsika moa zany androany mialohan'ny androany fotoana satria amintsika reo misy mbola maitra modivitsotona isan-karazana zay dia omenany firay mandendraiky misy tenenana dia misy omenany filatevitra pastorala andray fitenenana rehefa aveo fa miaina kely amin'ny tsisy mikoana tsika satria mbola voasa sino dia amenany misy dia mamelo misorana rehetra moa zany tonga nanotra ny fianakavian'ny choral zay mankalaza ny fadimy ambin'ny taona tsy ho lava resaka fatapy etsika tsy dia nikavoaka fa voninahitra ifanomezana dia eto koa moa azo anarotana mbola manorotoro hevitra anay ao amin'ny choral fa 2010 taona zay no lasa mbola misy taona bedibe diavina manaraka afantsika miamana tsara foana ty fitoriana voko mampaly amin'ny alalan'ny hira ka dia alohan'ny tena amboatsika zany dia mivavaka mitsika hoan'ny tsofanana ty sakafo Andriamanitra tsofrasa sy sakafo dia misy ampandrofon'ny zavatra sasasasany fa zavatra kevinareo efa azo resina dia omenanjareo volinkato ny sofikenandreo namana sy tonga eto sy tsy tonga eto tena zany anday fitenenana amizao tsy heritonana tonany choral amizao samy manana figamana ndraiky VDB any misy azy any misy aramoany ivelan'ny Madagasikara ny sasany ka dia efa omena fisaorana izy ireo dia misy zavatra kely moa zany no manay ihany aty kely satria tsy tantanjo daholo ny ana rehetrarehetra fa androany nanoloranay anazy dia tsitsina monda vontenina ka zay fanamony tanana menana zay sakafo mankasitaka anareo mankahery anareo amin'ny taona rehetra manaraka mbola velona izy dia tazomy mahavelona azy mankalaza metsika ngamba afaka 30 taona afaka 14 taona zazy fa mbola mitondra zavatra ary azo antoka fa zava-dehibe no anatin'ny groupe iny manohana ny reto zandrina rereto makasitraka zalahy makasitraka zavavy engany mba itolobe ny toerana ny alana iny ary voatsodranin'Andriamanitra ny fiainanareo fiainatsika manakanto any amin'izay andrisantsika any fa dia afankahita koa afaka 10 taona amin'ny faharoapolo taona ty fikambanany ty dia faharoapolo tsika ty sady eo monsieur Barola misy io menanazy eny hoe tsika moa mba dia sarasarany hoe finoana dia iray ihany inotsika ary Andriamanitra iray mivavahatsika zany tenako moa dia any mihevitsika eny mampasaika sara rehetra rehetra anavady katolika daholo dia tsy afaniana fa tsy maintsy voatsy foana raha misy ny atao ary mialatsiny fa lefa olina atao an-tanàna zany dia ohatrany tsy tonga ianareo tamin'le fotoana tokony nazongavatra fantatra dia fantatra le izy masainga efa noheverina koa le izy fa ny zanako vavy angamba nananay normal zany dia samy mila ihany menazy zany dia mahafinaritra dia mieritreritra amin'ny hoe
zany antokopihira zany tena moa fanazay koavana fatana isy présidentareo tamin'izay andro zay a fa ny tenako moa dia président korana tamin'izay tany terana ka zay no hoe mahafinaritra a miaraka amin'ny antokopihira tahaka zao zany misy tokony famonjena sy famonjy ary fadifady tena farahita hoe zavatra hoentina ina moa zany hira rehefa zavatra manino zany nakapela hira iary tsaratsara kokoa izy amy zava-maneno zany fisaorana no atolotsika zany a tsy nanadio a mi hoe miampy tena moa ko naminaveraka ataony zavatra nanahira nefa zavaka mijanona tamin'izany naheny hoe misy ampahina ataony ankizy ava amia maika apangatsika eo fambanontanjony zareo dia mba hanafanana ny kilitsika tena tanjony amin'ireny ka ny kabary zany tsy misy teny lava labary fa arak'izay firaritso efa metin'ireo naray fitenena natao ny atao hoe mantinarika atao anatin'ity atokopihira ity dia tao ihany koa ny zoky ray aman-dreny ny ray aman-dreny ataon'ny atokopihira zay natay fitenenina rehetra samy dia mandeha na dia ao anaty fety arytsika mety mba misy andraiky miandry antsika dia mbola mamelaka misaorana ny nareo zay nanolotra fanomezana teo dia koa moa le ray aman-dreny miteraka mafony zanany ataonay anareo filakevitra pastoral zay tsy manao zanaka hafa ny koral fa tena zanaka antrano mihitsy ato amin'ity fiambona ty ka dia isaorany zay dia iroso amin'ity zavatra ity tsika dia mba présidente mba miaraka itsoka ty zavatra ty Será coral la piazza. Ny présidente sy ny mpitambina fiangonana angatanganana zareo fa menoan'ny ady anatra zareo a dia hijery ny anapahana ty gateau ty izy dia rehefa aveo zareo a mendana rehefa mbola misy andraiky zitra zareo mba misy tendiany Eto voalohany dia fataon'Andriamanitra lehibe fatratra ny fanangatonana ny fankalazana ny fahatonan'ny fotoana ny kolarina Tsibona. Zay no dia nisandevenaneo nandeha mampakasitrahana
dia koizay hoe angamba inareo varosoa ohatratra ny an-danitra fa familiana izy dia ty ambony tany daholo ny fankasitrahana ny varosoa fa anazany anjany a dia tsy maintsy misaotra sy mankasitraka anareo tantara kely ray mbavo no meko anareo vokany hitantsika androany ny synthétiseur ny tenu teafatsika manokana ny chorale efa-voky eritona matsaka kely zay zaho mandray fitenenana nanokatra ny fanentanana an'io lafa hidy synthétiseur sy tenu ary voateorika abarina zaho tamin'izay dia efa nisy ady mihetseny fanahy masina hoe aza atao hoe manapikasantsika fa atao hoe tongotra mbiandaka dia nisy namonina rahetsy tao elena tao natranga tamintsika menakavo tao a ny synthétiseur dia amintsika fanomray chorale tsy mba metsy io fa tapitrisy zoky am-panahy dia na masera na frère zany hoe religieuse fa tsy nisy ny zoky am-panahy tena mpanaharitra tao amin'ny chorale afa-tsy masera am'taon'iny dia nisy anankiray dia le farany teo masera anitana sa izy ianao tokony mitondra kapa fofoy mihitsy nanaovana raha fa manina raha manao manina raha kapa anao zay terigny avy chorale kely chorale zanany reny io aloha ry vera Isa! Mas natutuyan ako.
Tsy mety Wow.
amin'izao fa 12 taona zao ary mbola varina famany
Asli melihatun malu pada di siang tahun rasul sudah siap pada kasih ade. Saya nyelasin untuk berbuat pak rasanya menifakau ada di diusis. Kita mengasah perasaan mungkin di sumberan di perasaan sana sudah di nyiapa jadi kita pesan nanti saat dia menurut dia cukup pun sesana tuh wilzan pesan sana dia menurut nanti yang di fitur perusahaan tim dalam sistem kawasannya anu sara hari anu sebab itu yang saya dapat asfal naik sampu sana pemangkat akhirnya Fabio